Izy no Andriamatoa Arson Ambintsora Andrianaivo Flotale Général ny gastronomie pizza. Miarabanao Andriamatoa Flotale Général izy fantatry ny olona rehetra toy ny amin'ny anarana ohatran'ny hoe artiste dia hoe chef mbinina. Ya, faly miarahaba ny mpikarakara dia faly miarahaba ny mpijery rehetra. Misaotra anareo nanasa. Dia faly izahay mandray anao eto amin'ny plateau ny Midi Magnifique satria dia efa ela tokoa nanirenay ahitanao mivantana hoe izy zany chef mbinina zany a fa dia ny pizza-nao foana ny hitanay fa ianao zao zay vao mahita anao ka dia eo mba raisy tanana kely izy aloha Faly mahita anareo zany dia faly marainy tananareo. Nanomboka ny gastronomie ny gastro pizza nanomboka tamina kely teo tamin'ny mena izay natadiavako azy zay Zay mihitsy. nanomboka tamin'ny kely izy a dia ny lehibe ny lehibe ny lehibe ny lehibe misy hoe le hoe natoko tamin'ny kely ianao ka ataoko mpanapaka amin'ny be Zay mihitsy ny fiainana ka. dia nanahoana zay le hoe ny kely a dia lasa ny lehibe zay Amiko aloha ina zany avy ny tena hoe nisy sacrifice natao amiko zany ny zavatra ohatran'ny zavatra normal rehetra dia mikely aloha zay vao mengeza mengeza mengeza. Dia iny raha ny sitraponay moa zany tamin'izany satria efa niasa tamina boaty be ngeza be maro be zany a valo alohan'ny nanokafako ny business keliko zany tamin'izany a raha ny sitrapoko zany tamin'izany tonga dia ngezangeza ihany aloha no nataoko e. Zany hoe tsy afa-nanoatra tamin'izany fa niaina tamin'ny zava-misy. Moa rehefa hanomboka zavatra regny koa zany dia ianjadiana sedra maromaro ngeza be zany dia nanomboka tamin'ny kely mihitsy nety zany dia natomboka aloha. Efa nisy fotoantsika nitondra n'izay fomba zay teto niaraka tany mino raha tsy diso nareo hoe alefa tsy kelikely. Nity an'ilay satria le mandeha amin'ny hoe tsy kelikely iny zany mba hitanao mihitsy zany hoe voazerenao tsara zany ny zava-mitranga rehetra. Fa ngamba raha hoe nandeha tamin'ny tonga dia ngeza koa mety sahirana ihany satria tamin'izany fotoana zany nanomboanay crise 2002 tamin'izany vao nanomboka mihitsy vao nisy le barrage be reny tadiso tsara teo amin'ny devant le point de vente kely mihitsy nisy barrage a dia nisy général be zay sakanan'zareo teo dia nitondroa le général zay hoe akatoy ny tsenanareo nefa zay vao misokatra kely ohatr'izay zany le izy. gamba tsy général mazana aloha zany général mazana zay hoe eny amin'ny ranonanosy eny. dia nanahoana amin'izay le izy le hoe kely zay firy mpiasa tao tamin'izany dia tamin'izany anankitelo zay za dia mivadiko dia mpanampy anankiray a fa vetivety foana dia tsy maintsy naka ny rahalahako anankiray sy ankizy anankiray zany a mpiara-miasa tamiko taloha dia avy eo nitombo zany hoe ny telo zany zay a dia zao zay a eo amin'ny 500 sy 700 tiako ia 500 sy 700 manerana Madagasikara manerana Madagasikara. firy moa zao ny point de vente gastro pizza eto Madagasikara 29 dia ireo hoe zany zao mitovy daholo mihitsy zany mitovy ohatrany hoe maka fruity di mare kotia sorano dia raha maka any tsirabe dia mitovy ny tsirony. tao anatin'izay fotoana lavabe zay zany a dia nisy asa be ataonay foana ao anatiny ao zany hoe io asa be ataonay io a misy dingana isan-karazany ohatra hoe amin'ity taona ity zay anankiroa nataonay ohatra hoe manatsara ny qualité ny produit zay vokarinay a dia ny ankiray ohatra hoe manatsara ny fahadiovana sy ny endriky ny anatiny sy ivelan'ny point de vente a dia mivoatra foana fa tatoato an'izay fa herintaona mahery zay a dia miditra amin'le hoe mampitovy ny fitatahana sy ny goa sy ny zavatra rehetra amin'ny point de vente ray a tokony hitovy daholo. Dia misy olona manam-pahaizana maromaro moa zany namako avy any ampitan-dranomasina tonga eto a efa miasa be mihitsy zao zay ngamba ny fotoana fohifoana nareo dia azo vaovao be hoe ty le toerana anaovanay an'le zany hoe toerana ray ngeda be fanaovana production hitovizan'ny produit-nay rehetra toerana ray fanaovana formation fotsiny fanaovana fikarohana fotsiny zany hoe hita amin'ny toerana daholo zany a tsy etsiketsika tso zany chef mbinina fa ao foana miasa dia ny gérant iny manantonao a dia vita ao daholo ny karazana entraînement rehetra zay fatao iny hatramin'ny geste faran'izay kely indrindra ary ataonay amin'ny client dia ataonay amin'ny toerana io daholo zany dia amin'izay fotoana zay mba kely sisa le fasay mafana zany amin'ny point de vente zany fa ho izahana zany hitovitovy ny zavatra rehetra.
zavatra mampalaza ny nafantarana ny gastro pizza moa zany dia araka ny anarany hoe pizza fa rehefa mahita nefa izay izy ohatra nefa misy foire na salon ohatra nefa lasa manao me vokatra hafa mihitsy ny gastro pizza. Ny ina moa zany ny tena asanay zany dia nanao pizza sy glace ary jus naturel tany am-boalohany fa ma chef de cuisine anazy zany dia mandeha zay manao analyse ohatra nareo zao ny client mba manontany hoe tokony mba misy zao kely fa nisy étude na marché somary nanaitra anay zay ndray taon'izay hoe rehefa misy tonga le fianakaviana be diabe le rangaha ohatra ny tsy misakafo ohatra ny tsy mihinana le ramatoa dia nitadiavana hevitra zany hoe ahoana mba arosoko teo amin'ny fivoriana zany hoe inona ny ataontsika mba ahafahan'ny maximum an'ireo fianakavian'ireo mandray anjara amin'ny vokatra zay vokarintsika dia alefanay tsikelikely reny le izy alefanay tsikelikely mbola misy ho avy areo fa alefanay tsikelikely fa tsy miala amin'ny pizza mihitsy zay tsy miala amin'ny pizza mihitsy zany. Ity fanamariana kely i chef Mbinina mitovy misy itovizana amin'ny dadatoanay satria zareo samy PDG. Chef Mbinina président directeur général fa dadatoanay prof de gym. Ay samy PDG zany. Samy PDG. Le PDG anarana fotsiny. Na ny tao anatin'izay fotoana zay nisy ny sedra ny ainany gastronomie pizza nefa ihany koa na nisy raha sedra nisy ihany koa ny fankasitrahana anisan'ny nahazo fankasitrahana iraisam-pirenena ny gastronomie pizza azontsika resahana kely zay. Nahazo maromaro zay tsy hoe iraisam-pirenena fa efa nahazo zay tany avelany dia nahazo koa zay teto fa ny tenany hoe nafantaranareo anay ngambany dia nisy banky karangeza be tonga manarana hoe Benia nanome trophée ana voalohany tamin'ny volanomboka kaminy efa nanomboka teo amin'ny 5 taona teo zay tamin'izay na ohatr'izay dia iny no varavahana misokatra ho anay varavahana misokatra tena teneniko hoe isa taona dia mila hazo fankasitrahana foana amin'ny karazana ohatra fitatahana na nisy indray mandeha zao hoe pizza mendrika ndreto Antananarivo 2000 firy 2006 2007 lasa anay misy karazana ohatran'ireny foana zany fa ny tena ngeza dia le tany Genève iny hoe zareo no nahitanay hoe tsara omena an'le fankasitrahana zany dia niraisinay. Mbola misy zavatra ve atahoran'ny chef Mbinina amin'izao tontolon'ny fandraharana amin'izao? Tena mampatahotra be daholo ny zavatra hita fandraharana eto Madagasikara. Amin'izao efa tena efa andrarezina be zao. Zay zany rehefa tenenareo hoe andrarezina dia matahotra zay satria zay mahita ao anatiny hoe tsy andrarezina zay. Ny andrarezina tiako tenenina dia ny hoe andrarezina amiko zany dia rehefa le hoe feno tsara ny fepetra rehetra orinasa ny orinasa ray. Eto amintsika zany aisa nahitanareo tsara zao amin'izao fotoana zao fa somary sahirana antsika amin'ny resaka angovo, somary sahirana antsika amin'ny resaka fahatsarany na hoe qualité ny produit zay mivoaka zany, somary sahirana antsika amin'ny fanofanana ny ankizy mba ho lasa professionnel tsara zany hoe mbola anjara andraikitra daholo zany manao zavatra be diabe ao anatin'izay mba ahafahanay mahazo vokatra kely avy any aminareo mpanjifa. Fa navarinana teo hoe 500 sy 700 zay chef Mbinina mbola misy ve zany nareo ve mbola mitady ankizy akoatran'ireo? Ny tena marina aloha zany hatreto efa ataonay indray ary zay hitanonana eo zany hoe fitaovana zany no hatsaraina dia ny karazana hoe fahaiza-manao zany no satria hitany hoe be loatra raha makena amin'ny point de vente angamba nareo dia gaga mihitsy hoe mahinona ary olona be diabe ao anatin'ireo satria le olona zany tonga tampoka be diabe dia tsy maintsy manosika zany hoe ataonay zay tsy hampangirifiran'le olona satria zay mihitsy zany ny concept niforoniko tany am-boalohany hoe niasa tamina restaurant le somary luxe reny za taloha dia na efa tena manao maximum raha dia tena hitako mihitsy le olona fa mitaraina foana hoe ela le commande satria tsy table anankiray no atao amina restaurant reny fa table maro be dia ao an-dakozia zany tena efa miasa be dia avy eo zay nanao fanadihadiana tsotsotra tamin'izany hoe ndray andro anao ty resaka restaurant ty mety hijanona moramora fa karazana fast food na karazana restaurant rapide no mety andeha tamin'izany zany satria efa fatapata raha tamin'izany ny arerahanao an-dakozia nefa ny olona mbola tsy faly ihany dia niezaka zany niezaka moa za zany napita amin'ny mpiara-miasa amiko hoe zay le concept aforontsika dia tsy maintsy mila olona be diabe zany ao an-dakozia na izany azany koa nefa mila fitaovana mifanaraka amin'izay. Fa mbola hivelatra ve ny gastro pizza mbola hisy toerana hafa restaurant hafa mbola hisokatra? Mbola hivelatra zay satria ny demande zany misy zany dia hivelatra zay fa amin'ny fomba tsotsotra kokoa nefa ny mahomby tsy hoe zay dia hitanareo Tuliara eo amin'ny bord de la mer eo
de am'zady de la mer ny anarany a de tsy ho ela koa zay de hitanareo any Moramanga any a tsy ho ela zay de hitanareo a amin'ny toerana maromaro eto Antananarivo be olona zany sy be olona zany fa mandeha moramora fa tsy miazakazaka be tsony zany zay fa mandeha moramora tsara za manana fangatahana kely mety roviana zao mety hoe isy an'izany hoe course mihinana pizza zany reny zany a karazana am'izao fotoana zao zay de tsy mbola mietsika be hoe makaiza zany fa miandry an'le hoe fanatsarana ny teneniko anareo teo a fa atsoazy zany de izy ekipa matanjaka be mihitsy a anao fikarakarana karazana io moa zany any amin'ny marketing any mikarakara an'io a de mandeha arakaraka sy hitan'zareo hoe prioritaire am'izy zany fa maro be ny kilalao misy fanana be de be azo atao amin'ny pizza zany tsy amin'ny pizza ihany fa amin'ny karazana zay vokatra midina eo zany fa tsy ela kory zay de nisy ny fampiasam-bola mahery vaika nampiasainy ny gastronomie pizza teo Analakely teo manahoana sy ahoana avy ny inona avy ny zavatra atolotra ao anatin'io a ohatrany misy karazana restaurant misy VIP ao misy io tena tsara zavaina tsara mihitsy izy io satria anisan'ny hoe ezaka goavana be défi tena nataonay mihitsy zany mba hoe ahafahanay mamahatra zany eto Madagasikara maharitra be zany hoe fotodrafitrasa tena nanara-penitra zany nanaovanay azy zany hoe misy technicienne be de be amikarakara amin'ny resaka tao-trano a sakafo a tontolo iainana sy ny karazana zany nikarakarana izy io de efa vita somatsara izy io a de kendreny koa nefany mba ho isy rendement na hoe isy vokatra tsara hoentin'izy io de efa mipelapetraka tsara fa ny toerana ao amin'ny réseaux sociaux zany a de anaovanay ny activité anay a pizza fa misy koa zany a sakafo a plat rapide isan-karazany a miaraka amin'ny pizza zany ny ambony rehetra de hôtel atao hoe Pietra hôtel ny anarany io Pietra io immeuble zany atao immeuble Pietra io Analakely io a de mitondra ny anarany immeuble zany le hôtel fa any amin'ny 4e 5e étage any a misy restaurant sy bar restaurant zany hoe restaurant somary VIP le izy efa teneniko sady mbola tsy misokatra izy io fa efa kely sisa angambany eo amin'ny 2-3 mois isa de sokatra zany a fa samy hafa be mihitsy a amin'ny sakafo zay amidina any ambany a ny any ambony ny mpitantana koa de olona samy hafa mihitsy fa ao anatin'ny groupena ihany zany fanontaniako farany angambany alohan'ny samy manana fanontaniana ao am'raha inona ny tena andraikitry Alexa zany de Alexa moa zany zay tsy mahafantatra de tena malaza be mihitsy Alexa animateur izy na hoe ao aminay misy karazana secret kely lazaiko aminareo ny équipe zany ny équipe na contrôle sy ny marketing de branche avy aty amiko mihitsy miainga zany hoe miray brao amiko de mamolavola mipaikady rehetra afahanay mifaninana amin'ny mpifaninana de Alexa zany anisan'ny olona ray rehefa amin'ny toerana sarotra rehetra zany hoe rehefa misy point de vente misokatra ohatrany tany Maurice zao natonga anay hoe nandeha be mivantana tany de noy Alexa satria tsy de mbola nisy tany Maurice zany hoe miantso client eny amin'ny arabe ho an'izay tsy malala aloha de io sary mivoaka amin'ny fahitalavitra io zany ny antsoina hoe Alexa io izy io sady mahay miteny frantsay mahay miteny malagasy ohatra mahay miteny anglisy koa izy io 5 langues izy ohatra be de be ny fomba fiteniny fa ny tena mety aminy zany de ny hoe izy tsy manana complexe izy tsy manana tena natao hivarotra zany tena natao hivarotra fa izy koa zany de ny kely tamin'ny voalohany zany hoe olona mitantana mihitsy zany nampianarina nandalo fifahana be de be izy am'izao fotoana zao izy efa mampiofanana indray zany zany rehetrarehetra zany de porofo fa rehefa manomboka amin'ny kely ianao de mifikitra tsara de lasa miangeza zay rehefa ingeza de mba toany sao de mianjera za zao kely ohatrany de fikitra amin'ny sakafo foana de zay za zao efa nalany pizza gastro bobaka be zany ary mbola hinana bobaka mety misy afatra avy eo petraky chef mbina ho an'ny tanora malagasy zay mitsiritra sy milendalenda ny toerana misy an'ny chef mbina am'izao fotoana zao ny toerana misy anay zany tsy de hoe ho anazy zany tsy de hoe fitsiritra loatra satria tsy voatery ohatra anahy daholo ny olona rehetra zany sao de misy mantsy ankizy tamin'ny herinandro zao nisy ankizy nisaka tamiko de vona vita fianarana izy tonga de mitady ohatra anahy sahady fa io zany safidy io tena safidy za fiteniko matetika ny hoe eto amintsika zany ny olona na ohatra anay de karazany olona maka risque amin'ny fiainany zany hoe maka risque zany satria mbola sy tena feno tsara ho any condition ahafahantsika mandrarà de manjary lasa na za zao voteneniko aminareo fa vo nanomboka eritaona fotsiny de nika tany amin'ny prison
Zany, satria tsy zany zavatra zany zao tena hitako mihitsy hoe lesoko zany hoe tena be deabe ny tanora mety na misy tanora be deabe te hanomboka fa mety tsy afaka nohon'le preuve sarotra be tsy maintsy tsinganina zany. Ny afatra ho an'ny tanora de ny hoe ny tanora zany tena antoko ny fampandrosoana ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Ohatra hoe rehefa ny tanora ny tsara ny base-ny tsara ny fikarakarana azy de reny no manjifa ny pizzaanao avy eo de ny malasa client-nao zany. Ka ny afatra de ny hoe tsara zany tsika ny hoe ny spécialité-ntsika ihany ny trandrahantsika sy zavatra haintsika zany fa tsy misavika mihitsy hoe ianao zao animateur mahay be de za koa ndray andro lasa de hivadika anao ny asanao za zany tena tsy afaka miara eto amin'ny télé eto zany tsy voatery satria mantsy ny asa rehetra de azo ivelomana daholo azo iainana daholo azo anaovana angezaina daholo zany de faty antoka fotsiny le hoe mifindrafindra hoe za zao mpanao lakozia asa koa de maly zao gagabozy le raha matony raisiko maly hoe rainao mbola atao an-dakozia foana fa davinao ay zay de vadiko ela sa de anao fasika sa anao asan'olona hafa fa tena ato ny asako zany hoe ao an-dakozia foana no miasa de io no angezainao io no atadavanao azy angeza azy ka any ka somary sahirana zany ny olona zay miditra amin'ny activité anay raha nareo zao mandeha manao activité anay mety amin'ny voalohany nareo 5 taona voalohany mety hoe mifampitana tsara tsika fa après an'izay somary sahirana nareo satria efa zay zany volavolaina ho amin'izany mihitsy miatrika hoe rehefa période misy hoe saison morte zay lazainay amina resaka fanaovan-tsakafo na ny hôtel de ohatr'izao fomba fiatrehana azy hoe tsy mahazo maintsy mandeha bus daholo tsika tsy maintsy zao tsika tsy nakenitra tsy mahazo ataony dépense rehefa de mety tsy hainareo zany zavatra zany fa zay efa niomana ho amin'izany sy niandra ho amin'izany tena mahay an'izany de masy message rehefa amin'ny tanora zany hoe io zavatra ataonao am'izao de tohizana hatramin'ny farany de io no angezaina de ny document momba an'io vakivakiana ampiarahana fitatahana kely sy resaka communication kely zany tokony fantatrao sotranao misy clip kely zay eto ndeha arahana aloha vetivety aloha lefa aloha le clip de aveo anao mametraka fanontaniana rehefa any amin'ny gastroany anala kely anao mametraka Zamisa irana ipahulana na tawanao karakara mzomana irana leftona kuchana na nao ramila pizza ramila lasuk ramila miso sutra fuchine na mangeta na wemila tsaki papilenda lenda nfufune gastronomy pizza lebaula na wanora zuke asamisa la sala faratire no mazumatuke la resaka tirua chanutanin anutanin gewara chef bin na nova na fetina kana feeling senta makafka ni sutbin vita malaga surazuke natire no mazumatuke Gasgasca gastronomy pizza senta mandalo azami sala fatude manus de makaplasa mangeta eta te isut de tude makomandi wane glace azami sala manafo fan viden wati de la fo azami sala manafo fatena sarura sam sakafo gastronomy pizza gastronomy pizza gastronomy pizza pizza comment tu le sakafo comment tu le sakafo comment tu le sakafo azami sala manafo commande le sakafo na efa voakomanta sakafonareo de masotomanareo ny tokantrano any fa mbola miaraka amin'ny chef Mbin tsika eto misy fanontaniana farany zay apetraky i chef Yatsa ny asaka antaniko chef hoe to ravoninandro fetsika zao ravoninandro fe de misy tolotra manokana ve no man'ny gastro pizza ho an'ny olona io zany efa mpanao lakozia rehetra rehefa misy fety na karazana andro miavaka de manomana zavatra mifanaraka amin'iny tam'ity zany zay nanomana an'le hoe pizza de l'indépendance zany hoe io pizza io somary hafa noho ny mahazatra de ravitoto zany no ataonay solon'couli de tomate de hafa izy fa somary mifidifidy olona angambana izy io fa ezahanay mba hoe mba nisy zavatra hafa kely izy io efa nataoko tam'za vao nisokatra voalohany teo tam'y mena tam'zany efa nataoko indray mandeha nandramako zany fa sarotra be mihitsy nandraisan'ny olona azy tam'zany satria ny olona moa tam'zany mbola zatra nividy pizza tamin'ny teratany vahiny isan-karazany de ny ray volana any izy io nataoko de najango kely
maitsomaitso zany lokony izy io maitso fotsy mena zany maitso fotsy mena zany hoe misy maitsomaitso a de misy fromage fotsifotsy a de misy menamena hitanareo kely eo zany misy berosy de io zany no aparitaka eraky ny tsena rehetra manomboka rapitso manomboka androany fa hitanareo eny amin'ny pont d'avance androany sabotsy a de afaka manjifa azy nareo enary dia amy raha antsika zotomana am'izay pizza rafitoto zany fitsonana azy sa pizza de l'indépendance zay fitsona azy zay zany manamarika fa mahaleo tentsika de mihinana pizza de l'indépendance